maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny enora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Mpifaliana ny arabanantsika rehetra no tahin'ny tompo indray afaka miara-miombona amin'izao maraim-baovao izao. Ny salamo faharoa amby zato andininy fa 520 ka hatramin'ny fa 720 no manitsika eo am-pelatanantsika. Salamo 2:100 andininy 520 ka hatramin'ny fa 720. Ndeha aritsika ry havako hiaraka isaotra sy ideran'ny tompo eo mpitsanganana no arahantsika miombona ny salamo fiderana azy. Mitsanganana ry havako arahantsika miombona zany amin'ny anaran'ny tompo hoe: tany aloha no nanorenanao ny tany ary asan'ny tananao ny lanitra. Ireo dia ho levona fa ianao no maharitra izy rehetra ho rovotra toy ny fitafiana, toy ny lamba no anaovanao azy ka hovany izy. Fa ianao no tsy miova ary ny ranomaso no tsy ho tapitra, ary ny taonanao no tsy ho tapitra. Ny zanaky ny mpanomponao endry andro fa izay, ary ny tarana ny ampitoerina eo andrehanao. Amen. Endre mahagaga tompo ny asan'ny tananao, endre tsy takatry ny saina maha-olombelona, ny alehibe ny herinao nahary izao rehetra izao. Ireny rehetra ireny dia maneho fa avo ianao ao amin'ny fiandriananao lehibenao, maefa amin'ny zavatra rehetra. Misaotra anao zahay tompo amin'ity anio ity, satria no tahinao afaka indray miara-miombona amin'izao maraim-baovao izao. Misaotra tompo noho ny tomponandro fahavelomana izay omenao anay. Ankehitriny manoloana izany fahalehibeazanao zany, miariary ny tsy fahataterahanay, fa maro ny zavatra izay nataonay tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao, na dia ampianarina ny teny mandrakariva azy zahay. Mindro izay tompo fa ankehitriny dia tonga ianao hanavao anay, ary koa amela ny elokay, ary ianao hatonga anay olom-baovao araka ny sitraponao. Dia mindro izay tompo fa mamela ny elokay ianao, manadio ny fonay sy ny fanahinay, ary raisinay ny finoana sy amin'ny fanantenana izany famelan-keloka atolotra ao anay izany. Ianao izay miteny aminay hoe: indro avaoziko ny zavatra rehetra. Ho tanterahanao aminay anie zany, anio raha mangataka aminao zahay. Ankehitriny ary dia misaotra noho ny amin'izao fotoana izao izay ahafahanay indray manana anjara amin'ny mofinaina, ny teninao izay mitondra aina vaovao ho an'izay mahazo azy, ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Ho tanteraka aminay izany teninao zany, hitondra fiainana vaovao anay, hiatrehanay ny tontolo andronay sy ny hoavy rehetra ihany koa. Fanamasina ny hampianatra anay amin'izany rehetra izany. Manatrefy ny tompo ny fotoana izay iombonanay eto anio. Voninahitra ho rery ihany. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Apokalipsy 1:20 andininy 1 ka hatramin'ny 5 no mofinaina anjarantsika amin'ity anio ity. Apokalipsy 1:20 andininy 1 ka hatramin'ny 5. Hovakiako amin'ny anaran'ny tompo, ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarana, efa miaingo iaona amin'ny vadiny. Ary naharefy feo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana ao nanao hoe: indro ny taberna kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy toetra eo aminy, ary ireo olony, ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy teo Andriamaniny. Ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Ary hoy ilay mipetraka
eo ambony seza fiandrianana. Indro avaosiky ny zavatra rehetra ary koa izy soraty fa mahatoky sy marina ireo teny ireo. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Aminareo hatrany any ry havako ny fahasoavan'ny Tompo. Amen. Apokalipsy fantatra amin'ilay teny mahazatra hoe fanambarana. Ary raha ry amin'ny voalondohany ery dia voalaza fa ny apôstôly Jaona no nanoratra ity boky ity. Ary raha somary miverina kely isika omaly zao dia ny filazantsara araka ny Jaona ihany koa no mofinaina izay voalahatra tamin'ny omaly maraina. Jesoa nitsangana teo ambony ranomasina ary misy endrika sary mifandray ihany ireo perikopa roa ireo rehefa somary jerevana akaikikaiky kokoa. Ny apôstôly Jaona dia apôstôly izay voalaza fa naharitra ela indrindra tamin'ny fahavelomany. Ary ity apôstôly ity dia nanatrika hatrany ny fanenjehana ny fiangonana kristianina tamin'ny andron'ny Romanina, tokony tamin'ny faraparan'ny taonjato voalohany miampita aty amin'ny taonjato faharoa no nitranga izany tantara izany, rehefa nitokana tao amin'ilay nosy kely atao hoe Patmo. Ity apôstôly Jaona ity nomeny ny Tompo fahitana ka nanoratra izao boky ny fanambarana izao na ny Apokalipsy. Ary ny zavatra nisy tamin'izany fotoana izany dia nahavaivai ny fanenjehana, satria nisy ny voaheloka ho faty no tapahan-doha sy maro samihafa, nisy ny nampijaliana tamin'ny fomba feno habibiana. Ary ao anatin'izany indrindra Andriamanitra no maneho fahitana amin'ny alalan'ity apôstôly ity ny amin'izay tokony ananany mpino faharetana tamin'izany fotoana izany, ananany iray fanantenana vaovao mampatsiahy azy ireo fa ny tompony ka marina sy mahatoky amin'ny teniny. Izany indrindra no voalazany ery amin'ny andininy fahadimy tapany farany ery, soraty fa mahatoky sy marina ireo teny ireo. Ny zavatra izay ampianaran'ny Tompo antsika ary amin'ny alalan'izao teny izao dia hoe mahatoky sy marina ny Tompo, mahatateraka ny teniny izy. Mahatoky sy marina ny Tompo, mahatateraka ny teniny izy. Raha tamin'ny alarobia isika ny resaka ny amin'ny tantarany Josoa rehefa nisy fifamindram-pahefana maty Mosesy ary koa fiovam-pitondram-pitantanana teo amin'ny tantarany zanak'Israely izay nesoron'Andriamanitra tany amin'ny tany nandevozana namakivaky ny efitra hita ny ranon'ny Jordanina. Dia izao nambaran'ny Tompo hoe ianao no hitondra ity zanak'Israely ity ho any amin'ny tany izay nampanantenaiko azy fa omeko azy ho lovany. Ary izay le Jerosalema tamin'izany fotoana izany. Ary move tsy taratro zavatra izay fahitana asehon'ny Tompo amin'ny Jaona izao zany, ilay lanitra vaovao sy tany vaovao dia ilay Jerosalema vaovao izany. Ary ity fahitana ity raha resahana ry havako dia indray mandeha efa lasa ela be ny apôstôly Jaona arak'izay voalaza teny am-piandohana no nomen'ny Tompo izany fahitana izany. Fa ny fiantraikany izany dia mbola marina mandraka ankehitriny amin'ny fotoana rehetra izay resahana azy, ary mitondra zavatra vaovao, mitondra fampanantenana, famelomam-panantenana ho an'ny mpino amin'izao vaninandro izay efa miatompotra ny amin'ny fiavian'ny Tompo izao. Dia hoy isika hoe mahatoky sy marina ny Tompo, mahatateraka ny teniny izy. Zavatra efa ela izany kanefa tanterahany amin'ny fotoana izay hitenenany. Ary ity Jerosalema vaovao, lanitra vaovao sy tany vaovao ity, ilay fanekena izay no azomin'Andriamanitra mandrakariva nitety vanim-potoana maro izay nataony hatramin'ny andron'ny Abrahama, niampita taty amin'ny fanekena vaovao tao amin'i Jesosy Kristy. Ary indro fa mbola tanterahany, eny na dia amin'izao ankehitriny izao aza, amin'izao ora izay resahantsika izao. Izany no manambara
ny fahalehibiazan'Andriamanitra, ny fahefan'Andriamanitra ry avao. Tsy voafetran'ny fotoana, tsy voafetran'ny toerana, tsy voafetran'ny trangan-javatra maro samihafa, fa rehefa miteny izy dia mahatoky ary marina izany ary tanteraka. Azany no mampatsiahy antsika tamin'i Jesosy rehefa tonga teto amin'izao tontolo izao. Iza moa nanatona azy ka rehefa nitaraina taminy, rehefa niteny izy hoe mety aho, madiova ianao, eo no eo dia tanteraka ny tenin'ny Tompo, satria nahoana mahefa ny zavatra rehetra izy. Ary ny Tompo dia tsy mba mivadika ry havako, tsy mba hoe miteny zavatra izy androany dia miova indray iny raha ampitso, fa iny teny iny dia maharitra tsy miova. Azao nambaran'ny Tompo hoe ny lanitra sy tany ho levana fa ny teniko tsy mba ho levana. Ka izany no anentanan'ny Tompo antsika amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao hoe mahatoky sy marina ny Tompo hoe matoky azy hatrany. Inona ny zavatra tsy efa nambarany taminao? Firy taona ianao no nandre toriteny, fampianarana maro samihafa. Antaona ela ianao no namaky namadibadika an'izany soratra masina izany. Hatrany amin'ny fianarana katekômena ho an'izay efa mpandray. Misy fanofanana maro samihafa eny anivon'ny sampana, ny dekona sy reny rehetrarehetra ireny. Mahatoky avokoa ny teny izay nomen'ny Tompo anao. Koa aza mierikerika ianao, aza mianahana fa ny Tompo ahatanteraka ny teniny aminao. Misy zavatra ve izay efa nomen'ny Tompo anao fa ho ataony eo amin'ny fiainanao? Raha mino ianao dia hitanao ny voninahitr'Andriamanitra araka ny lazain'ny Tompo. Ary hitanao izany hoe fahefan'Andriamanitra mampitany zavatra teo aloha sy ny zavatra ao aorianan'izay fotoana hitenenan'ny Tompo hoe indro avaosiko ny zavatra rehetra. Anjarany teo ny zavatra faharoa izay ampianarin'ny Tompo antsika amin'ny alalan'izao teny izao hoe mahatoky sy marina ny Tompo, manavao ny zavatra rehetra izy. Etsy an-daniny mahatanteraka ny teniny izy, fa etsy ankilany dia manavao ny zavatra rehetra izy. Ary hitantsika fa ny teny no naharian'Andriamanitra izao tontolo izao, ary ny teny dia tonga nofoka ny ara-nonina tamintsika. Dia iza izay? Jesosy Kristy. Ary efa tanteraka ny fahatongavany teto, ny fiarahan'ny miompona tamintsika olombelona. Ary tamin'ny rehetrarehetra ireny ny fikendren'Andriamanitra dia hitondra fiainana vaovao ho an'ny olona rehetra, manavao ny zavatra rehetra, manavao. Esoriny daholo ny toetra ratsy sy ny zavatra fahalovana maro samihafa izay nitoerantsika. Ary moa tsy mampatsiahy antsika izany rehefa talohan'ny fahalavona ny olombelona ny fanerasera nanana fiombonam-piainana tamin'Andriamanitra. Fa rehefa nipotehany Satana izany tamin'ny ampidirany ota teo amin'ny olombelona voalohany, rehefa tonga ny fahalavona, nanjary nisy hevitra nampisaraka ny olona tamin'Andriamanitra. Ary inona ny zavatra nitranga dia izao: ny olombelona ny herin'ny tavan'Andriamanitra, fa Andriamanitra no nanao dingana nanantona ny olombelona mba hamerina ny fiarahamonina io ho tonga vaovao, mba hialany ilay hevitra izay nampisaraka ny olombelona taminy. Azany nambarany tao amin'i Jesosy Kristy ihany koa rehefa tonga teto amin'izao tontolo izao izy, izay mino azy hanana fiainana mandrakizay. Ary raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo tonga vaovao ireo. Korintianina faharoa toko 5:7-7. Tsara hotsika tsara izany teny izany, fa manavao ny Tompo, manavao amin'ny alalan'ny teny, manavao amin'ny alalan'ny asa. Ary inona ny zavatra izay vokatra izany zavatra fanavaozan'Andriamanitra izany? Dia Andriamanitra miara-monina amin'ny olombelona. Jereo tsara fa hoe nahidina tamin'Andriamanitra ilay Jerosalema vaovao, nihidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, tahaka ny ampakarina izay efa miaingo fatratra, io manamba ho ampakary ny vadiny. Dia jereo fa ny ambarany eo amin'ny 9:7 dia izao nataony hoe indro ny taberna kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy hitoetra eo aminy ary ireo olony, ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia ho andriamaniny. Izany ilay fanekena izay nataon'Andriamanitra efa hatramin'ny ela. Izaho Andriamanitra reo ary anareo hoholoko.
nataony tamin'ny zanak'Israely zany ry avako tamin'ny alalan'ireo patriarika sy ireo olo malaza ny finoana ao amin'ny testamenta taloha, ary mbola nitanterahany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy rehefa niala tany amin'ny toerany voninahiny izy ka nidina teto amin'ny tontolo feno fahalovana efa ravany ota, nanaiky niara-ny olona tamin'ny olombelona feno fahalovana feno fahotana, mba haninona? Mba hitondra fanavozana ho an'izao tontolo izao, ary indrindra ho an'izay mandray azy, ho an'izay mino azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana. Ireo ary havana ny fikendren'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia ny amerina amin'ny laoniny ilay fifandraisana lalina eo aminao sy Andriamanitra, ary izany ny fanavozana izay tiany ny tompo tanterahana aminao amin'ity anio ity. Fiombona mpiainana maharitra, tsy miova, mitohy hatrany, tsy ravan'ny fotoana, tsy voasakatsaka ny zavatra maro samihafa, fa amin'ny fotoana rehetra dia manana fiombona mpiainana amin'Andriamanitra ianao. Ary ianao hiteny hoe ianao mitompoko sy Andriamanitra tahaka ny Tomasy, ary Andriamanitra kosa hiteny aminao hoe zanako ianao, izaho no niteraka anao. Mahafinaritra ny tompo ry havako, ary dia mahafaly indrindra izany. Ko dia mahereza ary tsarovy amin'ity tontolo andro ity, mahatoky sy marina ny tompo, mahatanteraka ny teniny aminao izy. Izy rehefa niteny aminao hoe indro izao momba anareo mandrakariva, ambara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Hamakivaky ity tontolo andro ity ianao, maro ny fakam-panahy izay mirentireny etsy sy eroa, maro ny fanahy fitohinana mety hitranga, kanefa eo ihany koa mety hisy fifaliana izay atolotro ny tompo anao. Reny rehetra ireny anie dia tsarovy mandrakariva, fa eo mandrakariva Andriamanitra miara-miompim-piainana aminao, manaiky andray izany ve ianao amin'ity anio ity ry havako? Avaozy ny fanoloran-tenanao enatrehan'ny tompo. Aza velan'ny tontona ntsony ny tompo hoe fa raiso izy hiara-iompim-piainana aminao. Ao nanambarany, indro mitsangana eo am-baravarana aho ka manontontona, raha misy mihami'ny ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy aho, hiara-misakafo. Miara-misakafo, fiarahana misakafo izany dia fizarana aina, satria ny sakafo dia mitondra aina, fizarana fifaliana ary fiombona mpiainana ao amin'ny Kristy. Izany no zava-miafina, arena sarobidy omen'ny tompo anao amin'ny alalan'izao teniny izao. Tanterahany aminao izany raha mino ianao. Raiso ary ny tenin'ny tompo amin'ity anio ity. Raiso Jesoa, iveloma izy ary ataovy ao am-ponao mandrakariva izany teny izany. Anananao fiadanana. Ary izy raha niteny tamin'i Josoa dia zao hoe raha mandray ny teniko ianao ka mankatoy izany dia ho ambinina ianao amin'ny zavatra rehetra izay hitondrako anao tahaka ny nanombako amin'ny Mosesy. Tsaroantsika izany 3 andro lasa. Dia tahaka an'izany koa no ataony aminao amin'ity anio ity. Ny tompo mahatoky sy marina izy, mahatanteraka ny teniny, fa hitondra fanavozana ho anao. Izany fanavozana izany tsy tahaka an'ilay fandrehantsika eny amin'izao tontolo izao hoe lazaina kanefa ny zavatra ratsy teo aloha dia mbola mitoetra eo ihany, ka ny zavatra vaovao tiana hapetraka. Tsy afaka mifangaro ry havana ny zavatra ratsy sy ny zavatra vaovao, fa ny zavatra ratsy dia hoe soron'Andriamanitra tsy eo mihitsy, fa ny zavatra vaovao no hapetrany mba hanananao fifaliana, hanananao fiadanana ao amin'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Sitrao ary ry havako ny fiainam-baovao izay omen'ny tompo anao. Efa nomeny anao hatry ny ela izy, fa tiany mba ho avozana aminao amin'ity anao ity. An'Andriamanitra irery ny voninahitra ho amintsika ny fanahy masina, ampatsiahintsika izany teny izany, ampitoetra izany ao am-pontsika, hananantsika fanantenana ho amin'ny fiainana mandrakizay. Amen. Vavaka isika. Tompo, falo ny fonay satria mamakivaky fiainana andavanandro izahay eto amin'ny tontolo izay efa rava ny ota, ary indro ianao fa manatanteraka ny teninao satria ianao Andriamanitra marina sy mahatoky. Ianao izay efa nanao fanekena hatry ny ela ho anay, izay ilay Israely vaovao no arianao tao aminao Jesosy Kristy Tompo. Mbola navaozanao ny fanekenao amin'ity anio ity. Ianao Andriamanitra izahay, olonao ondro fiandrinao
ombanao isan'andro ekenay tompo araisinay ankehitriny ny fanavozana izay hoentinao eo amin'ny fiainanay, anananay fiainana vaovao, tontolo vaovao, feno fiadanana, feno fifaliana, ary koa maharitra tsy miova, tsy rava ny fotoana sy ny zavatra maro samihafa, fa mitoetra maharitra mandrakizay. Ankehitriny ary hiatrika izao tontolo andro izao izahay, tanterao aminay ny teninao, momba nay mandrakariva ianao, ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ianao izay efa nilaza hoe indro avao azoko ny zavatra rehetra, fafanao ny alahelo rehetra ao am-ponay izay endrim-pahafatesana maro samihafa, dia hoe soronao tsy eo mihitsy ireny, fa fifaliana, fiadanana no atosaka ao aminay mandritra ity tontolo andro ity, eny no avy rehetra izay iainanay. Hanana fiombonam-piainana aminao izahay Jesoa, ary ho tsapanay ao anatinay izany. Sitrakay ary mampiombona izany vavaka izany amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe Rainay izay ny an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tonga ny ny fanjakana, atao ny sitraponao ity atany tahaka ny an-danitra, mioanay an'io izay ny sahaza ao anay, ary mamelana eloka tahaka ny melana izay meloka taminay, aza mitondra ny amin'ny fakapana, manafany amin'ny ratsy, anao fanjakana sy ny ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny finoana ary havako ny tsodrano izay omena sy atolotra anareo amin'ny anaran'ny Tompo, fa ho tanterahany aminareo izany. Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo ho any amin'ny voninahiny mandrakizay eo amin'ny Kristy, rehefa niatitra fahoriana vetivety ianareo, dia izy no ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Andriamanitra no ahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesoa. Amen. An'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy.